presque n'indry fa tsy mitsahatra miezaka kosa amin'ny fampiroboroboana ny andraikitra saniny ry zareo avy eo anivon'ny ministeran'ny jony sy ny harena anaty rano entina indrindra anarahana ny lalàna no anton'izany omaly ohatra dia nisy ny fitokanana foto-dravitra sarososina an'izay ministera izay teo ny CSP tetsy Ampandrinomby teo ihany koa ny ampa tetsy Anandrana. Nitokanana omaly teto Ampandrinomby ny foben'ny CSP na ny ivitoerana mpanaramasony jony. Ny tondasa raha ny fantatra dia nahatratra efajato ny mpanjono, mpanangim-bokatra, mpitatitra vokatra ary mpivarotra tsy manara-dalàna ary 12 ireo sambo tsy manara-dalàna. Miezaka manao ny asany araka izay eo ampelantanany araka izany ny CSP. Manao izay araka izay azo araka amin'ny manana kely moyen manko manana sambo kely izay eo. Ny ministry ny jony sy ny harena anaty rano dia nanamarika fa vitsy dia vitsy ireo mpanaramaso na ny inspecteur eo anivon'ny CSP. Raha tsika malala fa raha misy gamany CSP amin'izay fotoana 24 izy 24 anisan'ireo CSP civil sy miaramila mitambatra ka mba dinonareo amin'izany fa ny côtetsika eo amin'ny 5600 km zay zany misy ranomasina daholo ka noho izany tsy araka indreo olo efatra amby roapolo andeha isahana ny rehetra io zany tsy araka tsy ampy le isa ary zay zany no mbola nisany nangatahanay poste budgétaire satria zaho zao tamin'ny taona lasa nangataka poste budgétaire 310 tamin'izay 310 zay tsy nahazo afa-tsy vahy. Omaly ihany koa no tanterahana tetsinantsana ny lanonana fitokanana ny antongo-drara misahana ny jony sy ny harena anaty rano na ny ampa. Ny andraikitry ny ampa dia ny mamatsy ara-bola ireo tetikasa samihafa eo ambany fiain'ny ministeran'ny jony ary misy ny loharanom-bola mazava. Ny source ny financement dia 76% ny redevance de pêche zany dia miditra aty amin'ny ampa ary misy koa zany 80% ny accord de pêche izay avy amin'ny Union européenne sy ny gouvernement malagasy. Miovaova isa-taona araka ny teti-bolam-panjakana ihany koa ny teti-bola iasan'ny ampa fa amin'ny ankapobeny dia mandrindra ny 9 miliara ariary isa-taona eo izany ary 6 eo ny tetikasa vatsiany vola.